faly miarabantsika rehetra indray ny tenako a mbola ny ambasadeur-ny Israely ihany miaraka amintsika indray le miteny ity fampianarana larana fafilo moa zany ty larana faharoa ambin'ny folo indray ny fampianarantsika ny amin'izao an'izao izay mitondra ny lohateny hoe tsy izy mihitsy ny krismasy fa fampianarana ny démonie zany ho avy mihitsy moa zao ny krismasy izay mandeha maneran-tany ny fankalazana an'izany dia anomenao indray ny fanaporofonina fa io ataonao io dia tena manaporofo fa tena avy any amin'ny devoly ianao ary zanaka devoly ny zanaka devoly rehetra dia mbola manao an'io ary izy tsy te halala fa zay voalahatra kosa ny amin'ny fiainana tsy mety manao an'intsony ary izay no mampiariary ny olona tena mitady an'Andriamanitra marina sy ny tsy mitady azy araora ny fampianarana tsy izy mihitsy ny krismasy fa tena mampianarany devoly mihitsy ny mampianarany démonie nefa nareo zao dia anao krismasy zany ny porofo fa tena olona mpiady mpanohitra ny dada iavana reo sy ahosoa menara ny porofo voalohany aloha ny krismasy dia voalaza fa teraka zany zanak'Andriamanitra zany zay aloha fa samy many anara moa fa nareo fa tsy izy ilay Jesosy dia imba dia fa tsy izy mpampanotana-nareo iny dia fa anareo raha mbola hipetraka ihany nareo araka ny boky any ampelantanareo azy nareo vakiana Korinthianina voalohany tena voalohany izy iny dia tsara fa za rehefa manadino an'izy dia efa ela be tsy nampianatra an'izany efa isa-taona vao mampianatra izy dia adinoko hatrany le izy dia tsy maintsy voatery miverina ketsika le mamaky Korinthianina faharoa toko fahadimy andiny toko fahina moa izy teo ina le izy riry Korinthianina fahafiry andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo izay Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo voilà fa misy teo Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahafiry enina ambin'ny folo mahafinaritra efa mameno tsara koa le teknisiana rehetra Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo no vakitsika mianarany Ahosoa koa dia tsy mahalala olona araka ny nofo intsony izahay ny apôstôly moa zany dia efa nametraka mihitsy hoe tsy mahafantatra olona araka ny nofo intsony isika zany izay koa na dia nahalalany Ahosoa araka ny nofo azy izahay dia tsy araka izany tsony no alalana anazy ankehitriny zany hoe tsy azo fantarina amin'izany nofo zany tsony izy ry-piaino malala tsy azo fantarina amin'izy nofo izy ka tamin'izy teraka dia teraka tao amin'ny nofo zay naka nofo izy dia tsy azo atao zany matsiaro an'iny fahalalana napetraka i Ahosoa tamin'ny lalan'ny apôstôly zany ka io i Ahosoa io zanak'Andriamanitra izay ataonareo anarana tsy izy io zanak'Andriamanitra izay teraka io dia ny lalàna dia miteny hoe tsy fantatra araka izany intsony izy zao vakitsika indray amin'ny baiboly anakaiky indray tsy fantarina araka izany intsony izy Korinthianina faharoa akiko amin'ny karazana baiboly ty teneniko ty Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahafiry riry enina ambin'ny folo malaza be indray riry zany dikan'izao Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika eny ka tsy mivoaka ny izy enina dia nafantatra ny Ahosoa araka ny nofo azy isika ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy tsy azo fantarina araka izany intsony Ahosoa io tsy azo fantarina intsony izy araka ny nofony ka i Ahosoa teraka iny dia teraka araka ny nofo izy ny dikany mazava tsy azo fantarina intsony zany dikan'izay tsy azo fantarina zany iny naterahany tsy azo ankalazaina satria iny nofo iny inona ny antony nofo tahiny zay no jerevantsika fa aloha vakitsika amin'ny teny frantsay reo izy sao dia mba manafaingana koa ny
fampalalanao anazy l izy a 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 voilà. Ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Tsy mahafantatry olona araka ny nofo tsony tsika, tsy haitsika tsony zany. Et si nous avons connu Yahushua selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Non, non, non. On ne connaît plus Yahushua de cette manière ou de cette façon. C'est-à-dire, on ne connaît plus Yahushua